Ry havako malala ho mitompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy ny fanahy masina. Amen. Ny andro natao ho an'ny mazava. Ny andro natao ho an'ny mazava. Hofinainantsika anio filazantsara araka ny Jaona 2:12. Ny andininy 9 hatramin'ny andininy 10 izay vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa noho ny reny Jesosy fa narary Lazarosy dia mbola nitoetra indroa andro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra: andeha isika ho any Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy: Rabio, vao aingana teo no nitadiavan'ny Jiosy tora-bato anao, ka andeha indray va ianao? Jesosy namaly hoe: tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro? Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohina izy fa mahita ny fahazavana izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohana izy satria tsy misy mazava ao aminy. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andro natao ho an'ny mazava. Teo amin'ny lalana anasitranana any Lazarosy, na raha ny marina kokoa ananganana ny Lazarosy lay anadahany Marta sy Maria, no nitrangano izao tantara eto amin'ny mofinainantsika izao. Ambaran'i Jesosy fa 12 ora ny andro ary ny ankoatr'izay dia alina. Manazava sary anankiroa azo anazavana izany valitenin'i Jesosy izany. Andaniny ny andro dia entina ilazana ny fotoanan'ny zanak'olombelona ao anatin'ny fahavelomana. Efa te hiteny sahady Jesosy eto fa tsy maty i Lazarosy, ary izany no teneniny eo ambadika eo manao hoe tsy maty izy fa matory. Matory Lazarosy avantsika hoy izy. Entina ilazana fa mbola ao amin'ny tontolon'ny fahavelomana izy, na dia tara 2 andro aza Jesosy vao andeha, ary na dia efa 4 andro aza ny afatesan'ny Lazarosy, amin'ny Jesosy kosa mbola voatahiry ho amin'ny fiainana izy, mbola ao anatin'ny andro izy. Fa ny anankiray faharoa anazavana ilay 12 ora ho amin'ny andro dia manambara ny fotoanan'ny zanak'olona, ny fotoanan'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mbola ao amin'ny andro itoerany mazava ka tokony mbola miasa. Rehefa niteny tamin'ny mpianatra Jesosy hoe andao ho any Jodia indray dia misalasala. Eny, natahotra mihitsy ireo mpianatra satria voatsela akory izahay, ny mponina tany Jodia no nitady hitora-bato any Jesosy, nitady hisambotra any Jesosy rehefa nanao ilay fampianarana izay mahakasika ny Andriamanitra azy i Jesosy, ary dia nilazain'ny Jiosy fa miteny ratsy an'Andriamanitra na manao blasphème izy, ka saika nosamborina ho torahana vato. Hitantsika eo ambony kely eo 10 ny andininy 7:30 dia hoy ny voalaza hoe: dia nitady hisambotra azy indray ny Jiosy fa nandositra azy izy.
eo anatrehan'izany indrindra no mamaly Jesosy fa amin'ny andro izy. Eo no mamaly fa 12 ora ny indray andro. Ka raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba ho tafitohana izy. Mbola tsy fotoanan'i Jesosy zao. Ka nizany izy te hisambotra. Tsy misy mahasaka anazy. Tsy hanao ny asa izay nanirahan'iray azy. Tsy hanao ny asa fanavotana ity marary efa modimandry ity. Mbola fotoana ahafahan'i Jesosy manatanteraka ny asany satria mbola ao amin'ny andro izy. Fa rehefa tonga ny alina, ilay fotoana ny azo fijaliana, fotoana ny fahafatesana, dia tsy manatanteraka izany intsony izy. Riavako malala ao amin'ny Tompo. Mazava zany, arak'izany tenin'Andriamanitra any fa ao amin'ny andro ny mazava. Andaniny ao amin'ny Jesosy Kristy no misy ny fiainana. Jesosy Kristy no fiainana. Raha Jesosy no miasa, tsy misy na iza ahasakana izany. Ninona fiendrena ataony tsy tia, ataony fahavalo, ataony izay rehetra manenjika ny fihavahana sy ny fanarahandian'ny Tompo, dia tsy hisy ahasakana ny fihitaran'ny filazantsara maneran-tany, ny fihitaran'ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Jesosy Kristy ilay tompon'ny andro, Jesosy Kristy ilay mazava mihitsy no indro momba ny filazantsara, momba ny vaovao mafaly, momba ny mpanompon'Andriamanitra rehetra amin'ny fampitana ny vaovao mafaly. Tsy maintsy miely ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Anankiray faharoa ihany koa izay lesona lehibe raisitsika riavako malala dia ny hoe ao amin'ny andro no misy ny mazava. Midika izany fa dia ny mbola fotoana mitoera ao amin'ny andro, ao amin'ny mazava fa tsy amin'ny fahafatesana. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny mpitoro ny filazantsara rehetra dia atsono izao tenin'Andriamanitra izao mba hanana fiainana mazava, hiaina ny mazava, ary hahatonga azy ho famirapiratany mazava amin'ny androm-piainana rehetra. Tsy misy aizina afaka mampiely ny mazava fa ny mazava ihany no mampiely sy mizara ny mazava. Ataon'izay tsy manana ny fahazavana manahoana tokoa moa no hanambara sy hizara ny fahazavan'i Kristy. Androany ary raiso ny fahazavan'i Kristy, teny mbola andro ny andro. Ho avy ny alina ka tsy afaka handray izany intsony isika, fa ao amin'ny andro no misy ny mazava. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay fahazavan'izao tontolo izao ianao, ilay Andriamanitra mazava, ilay miasa tsy mba sasatra nareraka, ilay Andriamanitra manazava ny fiainanay, mampahazava anay rahateo. Amin'ity andro anio ity izay Tompo dia mitondram-bavaka ny fiarahamonina misy anay, ny tontolom-piainana misy anay, ny firenena, ny tanindrazana misy anay, sy ny fiainan'ireo vahoaka ao anaty tebiteby, ao anaty fitaintainana, ao anaty tahotra noho ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana lalina. Entinay ambavaka eo anatrehanao ny isin'ny fandriam-pahalemana, na atsà na tanàna, na ambanivohitra na andrenivohitra. Ianao ilay andrinan'ny fiadanana, ampitsahatra ny asan'ny jiolahy, ny asan-dahalo, ny asan'ny maizina rehetra, ka ampitony sy hanome fiadanana ny ambany lanitra. Izany no angatanay amin'ny anaranao Jesosy, ilay tompon'ny fiadanana. Amen.